avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes metoany karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Fifidianana madio sy mangarahara no ambetiten'ny mpitondra rehefa fotoana ny fifidianana tahaka izao. Saingy tsy mbola nisy izany teto amin'ny firenena. Tsy mbola hita taratra treto ny fahaleovantena ny senina ny vaomera mahaloatena misahana ny fifidianana. Tsy tokony handany ihany koa ny HCC amin'ny fandraisana ireo fitoriana mandritra ny fifidianana fa hijoro tompona andraikitra voalohany. Tsy nangina fa naneho ny heviny manoloana ny fanaratsiana ny kandidata Ina Razafinjoelina androany ireo antoko politika sy hery-velona rehetra izay manohana azy amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina amin'ny 12 Desambra ho avy izao. Tahotra ny hatrehana ny fifidianana madio sy fifikirana fahefana no mahatonga ireny fanenjehana amin'ny endriny maro samihafa ireny, hoy ny namafisina izy ireo. Mitaky ny andraisana azy ireo mpiasa-panjakana, ireo mpampianatra niofana tamin'ireo centre régional de l'Institut national de formation pédagogique 20 manerana ny nosy ankehitriny. Efa vita ny volana Desambra 2024 ny fiofanana, saingy nijanona teo amin'ny fampanantenana nataon'ny fanjakana, indrindra ny ministera tompona andraikitra. Nisy olo-tenan'ireo mpiofana ireo izay tonga nanao fitakiana fanairana tetsy anoloan'ny INFP Mahamasina androany. Isoroana mialoha ny loza mety ateraky ny fiotsahan'ny tany sy ny vato eny amin'ny faritra avo. Nametrahana saina mena avokoa tahaka ny fanao isan-taona androany ho fanairana ireo mponina, ireo toerana sy trano ahina hiaran'ny fiotsahana teny ambony sy ambanina pahamarinana. Anjaran'ny tsirairay manomboka eo ny mandray izay fepetra tandrify azy, hoy ny teo anivon'ny BNGRC. Anivelany, tahotriny ny faharevan'ny gouvernementany Michel Barnier nanambara ny filoha Frantsay Emmanuel Macron fa tsy haharitra ny fanendrena izay ho Premier Ministre. Gouvernementa vaovao izay iompana amin'ny fiarovana ny tompontsony ny daholobe. Ny antsipirindreo izao ankehitriny izao. Agafalina ndreto miklasy tompo amin'isy diako ny tokantrano amin'ny ety alina ity manatitra ny arahaba ary manasanao mpitiavana anjony fampalalam-baovao araka ny fanatsedika teo dia fifidianana madio sy mangarahara trany no averin'ny mpitondra rehefa fotoana ny fifidianana tahaka izao, saingy tsy mbola nisy izany teto amin'ny firenena. Tsy mbola hita taratra treto ny fahaleovantena ny senina ny vaomera mahaleotena misahana ny fifidianana. Tsy tokony hiandany ihany koa ny HCC amin'ny fandraisana ireo fitoriana mandritra ny fifidianana fa hijoro tompona andraikitra voalohany. Ny larana Efson. Amin'ny 12 ny volana Desambra ho avy izao no hotanterana ny fifidianana ben'ny tanàna, saingy mbola mampametra-panontaniana hatrany ny fangaraharaha ireo rafitra misahana sy mikarakara ny fifidianana fa indrindra ny HCC izay isan'ny tompona andraikitra voalohany amin'ny famoahana ny voka-pifidianana. Fifidianana madio sy mangarahara no isan'ny vetivetesina isan'andro rehefa fotoana ny fifidianana tahaka izao, saingy tsy mbola nisy izany teto Madagasikara hoy ireo mpanao politika. Tsika hoe tompona andraikitra voalohany amin'ny famoahana ny valim-pifidianana ny HCC. Manahoana ny tena andraikitra io HCC io amin'ny fahamarinan'ny valim-pifidianana. Ahoana ny andraikitry ny HCC amin'ireo fitarainana na doléance na requête apetraky ny candidat. Fa tadidio tsara ary samy niarana hitsika fa ny HCC dia tsotrany azy na mitombona na tsy mitombona. Araka tonga reny ataontsika hoe PV reny avy any amin'ny CENI na avy any amin'ny SRMV, inona moa ny tena andraikitry ny HCC. Ireo ataontsika hoe fitarainana napetraky ny observateur napetraky ny solotenan'ny candidat tsy nahita mihitsy ny tao amin'ny HCC ka hoe tia mba nisy zavatra nivoaka hatramin'izay nefa dia zavatra tsy misy mandeha amin'ny laoniny ny fifidianana teto amin'ny firenena.
maleo tena tokoa ve anisenina ny vaomera maleo tena misana ny fividianana hoy ireo mpanao politika mbola maro ny zavatra mila atsaraina sy lesoka mila arenina eo anivony asenia amin'ny fikarakarana ny fividianana sa ny fanazavana atrany rafitra maleo tena tokoa ve tompoko ny seni maleo tena arakin'izany hoe indépendant tsy maleo teny io raha ny fahitako azy raha fahitany maheva azy ary io foana no miteraka olana eto mame ohatra anareo fotsiny hoe misy fifidianana bentanana le teo aloha miala eo amboy manarina mako amin'ny seni herinandro vao tonga ny PV ny vokatry ny fanisambato mbola misy zavatra be da be zany tokony ho ahintsy sy alamina eo anivon'izany seni zany isan'ny tsy azo ekena ihany koa ny fizarana sakafo ho an'ireo olom-pirenena izay atao mialohan'ny fividianana hoy hatrany ny mpanao politika antony ahina ny mety anodikijinana ny asa vitam-bahoaka ankoatra ireo vina sy fandaharana asa mazava tsy maintsy atsaraina ny fitantanana ny tanàna hoy ny kandida larana faharoa Razafindratsy Marija ao amin'ny commune Akadinandriana Androany tsy maintsy averina amin'ny laza nahafantarana azy hatr'izay ihany koa Akadinandriana hoy izy teo anatreha ny vahoaka sy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga izay tonga nanotrina azy tany antoerana Androany ka eto Andriatsilavo tsy isy intony ny fampizarana ny mponina na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina hoy ny kandida larana faharoa ao amin'ny commune Ankadinandriana nandritra ny fampelezan-kevitra nataony tamin'ity androany ity fotoana izay natrehan'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andriananarivelo sy ny solon-tenany antoko niaraka taminy ankoatra ireo vina sy fandarana asa mazava hoentina mampandroso ny commune tsy maintsy atsaraina ary atao vaindoan-draharaha ny fanatsarana ny fitantanana miainga eny fotony dia raha tena tia hampandroso an'ity zany dia izay fitantanana izay no atao dia mahintsy mandroso ty tanàna ity ny malagasy miara-miainga moa nefa fantatra hatramin'izay fa manana olobe tena aveto tanàna ary tena nampandroso an'ity tanàna ity hatramin'izay dia io fitantanana io no ezahana tsaraina ahafahan'ny olona mandroso dia ahafahan'ny tena mipetraka amin'ny tantanan'le tanàna maro ny marary ny vahoaka amin'izao fotoana misy antsika izao raha mita amin'ny tany aloha hoy ity kandida larana faharoa eto Ankadinandriana ity faran'izay zanaky ny commune ary efa 20 taona ihany koa no ny asa sy ny karakaran'ny mponina amin'ny mahampijabo azy mahalala tsara ny olana menjady amin'ny mponina izy ary vonina hitondra vahaolana sy fampandrosoana ireo fokotany miisa 20 mandrafitra ny commune Ankadinandriana dia ny tena tsy maintsy ho atsaraina voalohaloha dia ny araky ny sosialy dia miezaka indray ny tena aveo manatsara ny ara-toekarena fa io sosialy io zany tena ezahana aloha io tena hoe ho atsaraina ho atao mahitsy tsara dia hoentina tsara ampitiavana ary ho ampandrosoany ty tanàna ty tsy aivina isan'ny commune ambanivohitra manana ny mampiavaka azy ny commune Ankadinandriana 5 kilometatra mialana Antananarivo renivohitra ary tafiditra anatin'ny distrika Avaradrano faritra Analamanga mamokatra ny tantsaha raha tsy laza fa tsy ny voninkazo mananasy ireo voly avitra isan'ny karazany ny vary sy ny sisa ary mamatsy Antananarivo renivohitra ihany koa tsy maintsy averina amin'ny lazany ny commune hoe ny kandida larana faharoa teto ary tsy maintsy mandroso miaraka amin'ny vahoaka fa maro anisa ireo tanora kanefa tsy mazoto mandray anjara amin'ny fividianana mieritreritra tsy inona hoe tsy misy idirana izany amin'ny fiainana fa raha mbola mino ianareo fa niezaka no mahatafita raha mbola mahatokony fanabeazana dia mila mandray andraikitra amin'ny fividianana sy politika hoy Taina Razafinjoelina izay nitondra afatra manokana ho an'ny tanora ao anatin'izao fampelezan-kevitra izao ao anatin'ny vinan'ity kandida ity ho an'ny tanora monina eto Antananarivo renivohitra ny fametrahana ivitoerana ahitana solosaina 200 isa isaky ny boriboritany ahafahana mikatroka fahalalana sy vaovao ary manampy amin'ny fianarana maimaimpony izy io isokatra 420 ora amin'ny 420 ora mila jerena ny vina izay tena mahatafita hoy izy fa aoka izay ilay hoe leo izay fa misy fototra tsy maintsy apetraka dia ny fahalalana ny fianarana ary ny asa fanampanazavana miangavy anareo aoka izay ny hoe leo zahay fa misy eo
fototra ilainareo dia ny fahalalana zany ny fahatafitany zany aoka izay ny fijerevana endrika ivelany fa ny fahalalana ny fahatafitany ny asa no andao jerena izany fitoerany tanora zany ry ho antsika manakavy ka mety hiteraka asa ahafahanareo mitady ireo ataoko hoe opportunité d'emploi na hoe ireo tolotrasa maneran-tany amin'izay asa saninareo tsirairay mety ahafahanareo mampifandray anareo koa raha ohatra nareo mandraraha amin'ireo mpandraraha hafa ny velany ary indrindrandrindra mety ahafahanareo mame ny antsoina hoe mondialisation satria ao anatin'ny fitoeran'ny tanora dia efa mazava be ny antsoina hoe intelligence artificielle izay afaka mamadika ny fomba fiteny amin'ny teny vahiny rehetra izay ilaitsika ka na hifandray amin'ny any Chine tsika na hifandray amin'ny any États-Unis na any France eny fa na firenena izay tsy ananantsika akory ary ny fitenenany dia vitan'ny intelligence artificielle mampifandray antsika. Mandrosory tanora mijerevany lavitra manantena fa tsy ho kivy ianareo fa mahalala ny antsoina hoe vahaolana okitsika tsy hijanona amin'ny fandiniana ny olana fa jereo ny vahaolana. Makasika ny kandidata iny razafinjoelina izay ihany dia misy ireo fanaratsiana sy fanakanana maro samihafa izay nitondran'ireo antoko politika sy herivelona eto amin'ny firenena manohana azy ny hevina ny hevitra makasika an'izay izy ireo hoentiny eo rehefa aveo rehefa vonona ny feotrany sary fa anoizantsika ny fampalamba avao aloha dia mitaky ny andraisana azy ireo ho mpiasa-panjakana ireo mpampianatra ny io fa natao amin'ny centre régional de l'Institut national de formation pédagogique valamboroapolo manerana ny nosy ankehitriny. Efa vita ny volana Desambra 2024 ny fiofanana saingy nijanona teo amin'ny fampanantenana nataon'ny fanjakana indrindra ny ministera tompony andraikitra ny solotenan'izy ireo izay tonga nanao fitakina fanairana tetsy anoloan'ny INFP Mahamasina Androany Yves Richard. Mahatsiarovo fitaky ny fitondram-panjakana ireo mpampianatra vita fiofanana teny anivon'ireo INFP misy 20 manerana nosy amin'izao fotoana izao. Mandidina ny 3 arivo izy ireo no afaka tamin'ny fifantenana ka niatrika ny fiofanana nandritra ny rotoana izay vita ny volana Desambra taona 2023. Nampanantenana ny avoaka tamin'ny fomba ofisialy ary ho raisina ho mpiasa-panjakana ireo mpiofana saingy izao sady tsy antany no tsy amparafara araka ny fomba fitiny. Évaluation finale zany ny afarana tamin'ny Décembre 2023 ary ny afara Décembre 2023 ihany koa ny formationné. Marena tompoko fa mbola tsy misy ninina azany momba ny stagiaire 2021-2023 ary na ny valin'ny évaluation zay nataony ary mbola tsy mivoaka mandrakizao. Eo koa ireo mpanabe préscolaire manokana singianina teny efa betony izahay raha nanao an'ilay fidirana miofana ho mpampianatra dia amin'izao fotoana izao zany efa niampy 5 taona dia tena antsitra mpitsanganana ihany ireo mpanabe préscolaire ireo dia tena hoe maro tompoko ny olana setrainay tsy afaka miasa any amin'ny sekoly hafa akory izay satria misy certificat tsy misy akoriny satria izahay tsy vita sortie dia tena petrapetraka fotsiny izahay kanefany anisan'izay mba ny matimatesanay ny mpanabe Matsianina dia niatrika an'ilay fiofanana izahay nefany tsy hitanay izay vokany hatramin'izao. Ankehitriny efa miantraika amin'ny andavanandrom-piainana ary mampikorotana ny fiainany tokantrano ty fanaovana ny zorom-bala azy ireo ity. Ankoatra ireo ny varim-pananana na mitana ny fiofanana toy ny voatery indram-bola tamin'ny banky ka manana olana goavana amin'izao fotoana izao. Mitodika amin'ny fitondram-panjakana araka izany ireo mpiofana mikasika ny fandraisana azy ireo ho mpiasa-panjakana. Raha misy marina ny finiava mpitondra no melanja sy anarina ny sehatra ny fampianarana eto amintsika. Eto ampamaranana dia mahafaly anay no miombona amin'ilay teny Nelson Mandela hoe ny fitaovana tsara indrindra dia ny fanabeazana raha tiana ny roso any amin'izany fampandrosoana zany. Ka raha miresaka fanabeazana sika efa eo ny foto-drafitrasa maro efa zava-dehibe zay fa eo kosa reto mpanabe maro samihafa ao ny EC ao ny EP ary ao koa ny préscolaire izay vonona ifanojo amin'izany foto-drafitrasa maro zany ary ampitombo ny traikefanay amin'ny resaka
fanabiazana ary ny antom-pisina eto dia angataka aminareo tompona andraikitra maro samihafa voateny tao ny filohan'ny repoblika mahandrapatonga aty amin'ny rafitra farany ambany amin'ny resaka fanabiazana mangataka mofo aminareo zahay zanaka mino zay fa tsy omenareo vato ary raha mangataka trondro aminareo zay tsy omenareo mianarana tokony amin'ny mpianatra amin'ireo ambaratonga isan-tsokanjiny eto amintsika reto mpampianatra manodidina ny 3 vita fiofanany reto saingo izao miantony izao nietsika izay tsy hijanona amin'ny fitakiana fanainina toy natao androany teo anolohan'ny NFP mamasiny tsony fa hiakatra midingana mafimafy kokoa raha tsy mbola misy ny vahaolana rosom-pitondra fanjakana ao anatin'izay araka ny fanatsidiko teo dia tsy nangina fa naneo ny heviny manoloana ny fanaratsiana ny kandidata Ina Razafinjoelina Androany ireo antoko politika sy hery-velona rehetra izay manohana azy amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ny faraka 12 Desambra ho avy izao tahotra ny atrehana fifidianana madio sy fifikirana fahefana no mahatonga ireny fanenjehana amin'ny endriny maro samihafa ireny hoy na mafisiny izy ireo Christian Dimby manokana ny kandidata Ina Razafinjoelina manoloana ny fahasahina mijoro sy manaprofo fa tokony iroso amin'ny fanovana fomba fanaovana politika isika eto Madagasikara manoloana ny ampamoaka izay nataony mikasika ny raharaham-pirenena ny siodeta amintsika hoy nambaran'ireo komity politika izay miaradia aminy teny Antanimena Androany fomba fifikiran'ny mpitondra fanjakana fahefana no mahatonga ireny fanaratsiana sy fanenjehana amin'ny endriny maro samihafa ireny saingy mazava izao fa ny kandidata Ina Razafinjoelina no vonina anova sy ampandrosana Antananarivo renivohitra hoy na mafisiny Front National ny antoka MMM na ny malagasy miaramainga Androany manaprofo zany fa misy sainana politika tokony hiova amin'izay eto amin'izao fotoana izao ary zay no anohanana antena Razafinjoelina Androany zay efa sahino mijoro zay zay toizana hevitra aminy satria zany izy afaka maneho ny fahasamihafana ao anatin'ny fiarahana ka dia samy mijoro vavolombelona zay fa fomba ny olona te fikotra amin'ny fitondrana daholo reny fanenjehana sy fanaratsiany reny sy ny fomba ny olona te heritreritra ny hoe anazy I Madagasikara tsia I Madagasikara ary indrindra Antananarivo dia anomponina Antananarivo ary safidy malalaka no entsona amponina Antananarivo safidy malalaka no entsona ny mpifidy rehetrarehetra arakaraka izay tetika asa sy vina izay hoentin'ny kandida ary aminay Androany ny olona vonina sy manana vina mpandrosoana ny Antananarivo tsy misy afa-tsy tahina Razafinjoelina tsy marina ihany koa ny filazana fa misy ny famatsim-bola avy any ivelany ho an'ny kandidata Ina Razafinjoelina sy ny ekipany ka nahavita ireny asa sosialy ireny izay tsy tambo isaina vita ny kandida larana faharoa io fanaratsiana resabola io dia fomba fiady foana satria io zany no amendro fendrona ny malagasy zay dia samy joro vavolombelona ary zay miantso an'ireo olona zay samy joro ihany koa fa namome vola anay na manana profo fa nandray vola tany aman'olona na ny kandidata Ina Razafinjoelina na izay tatao amin'ny komity mpanohana anazy fa izay kosa mahafantatra fa matoa mbola mandeha ny orony asany sasany nefa lazaina fanidina dia midiko zany fa misy fanarahana zany any ambadika any satria raha ohatra ianao mbola afaka mivarotra entana kanefa ny etsen-daniny ianao milaza fa hoe lazainy sasany fa tsy nalohetra mba mbasasaina ihany angamba zany zavatra zany mitanjona Androany dia olona tena manohatra marina ary hitondra fanovana ny olainy nivoaka malagasy fa tsy olona vonina ny fanaraka noho ny tombotsoany manokana tsy ekenay zany tsy ekenay mihitsy nanamafatrany ity farany fa noho ny tsy fananana vina sy ny asa matotra ho fanarenana Antananarivo no mahatonga ny tanàna amin'izao toerana misy azy izao ny kotolotolotra sy ny fizarana vary rehefa akaiky fifidianana tahaka izao izay vao maika andetika ny firenena hoy hatrany ny fanazavana fa raha vary ny zaraina teto Antananarivo nandritra an'izay mandany Rajoelina zay tokony efa nakarenaka izy zany Antananarivo anjaratsika manaitra an'le olona sy manokatra amin'ny mason'ny olona hoe io vary ny zaraina taminareo io ve na tsara ny fiainanareo na tsara ny tokantranonareo ka noho ny fisiny vary io Androany
dia tafiditra ny jiro, tafiditra ny rano, mianatra ny ankizy, vita ny lalana, fa sao dia vomaky io famononatsika. Zay ny tokony anairantsika ary zay mahengaviana mianaratsika ny mpiara-monina amintsika tsirairay avy. Raha io tompoko ny nahatsara anazy dia tsy tokony misy ny zaraina ntsony aloha any tsy mila nangataka an'izany. Fa ny zavatra oety natao miaraka amin'ny teranjafinana dia asa maharitra ho an'Antananarivo. Alohanay mahita antsika menaka avy afaka mividy vary isanandro toy izay hoe tolorana vary isaka misy fifidianana. Tandrema tsisy fifidianana ntsony amin'ny manaraka. Nanamafy izany ny vokatry ny fanadihadiana nataony Watson ka tafiditra ho firenena mitazona ny laharana voalohany amin'ny fahantrany i Madagasikara. Amin'ireo firenena misy 20 nanaovana fanadihadiana aty Afrika, i Madagasikara izay mahantra avokoa ary miaina latsaky ny $2.10 isanandro, ny $20.3 isan-jaton'ny ao aminy. Ankilan'izay, any amin'ny tetikasa tsy laharam-pahamehana sy tsy mamany olam-ponina no mamaika izao fitondrana izao, hoetrany ny fanazavana. Samy matsapa zany tsika, na ny fanjakana ary matsapa fa mahantra ny malagasy. Dia mitombo tsy mahazaka mitondra mandeha taxi intsony, fa lasa namorona taxi moto, bisikileta, moto. Dia nahita vahaolana ny fanjakana. Ataontsika no teleférika, lafolafo kokoa noho ny taxi no mitaingina anazy. Tsika zany tokony mba mieritreritra tsara amin'ilay zavatra rediredy amin'ilay izy. Hoe sahirana reo fa tsy manana an'izy dia amorona fitaterana vaovao tsika lafolafo kokoa an'olon'ireo mba ahafahanareo mivezivezy eto Antananarivo. Zay tao ataonao toko malagasy miaramainga nanjery vaovao dia mbola nisingizina hoe tsy ilaina io. Ary mbola ao anatin'ny drafitra ny plan de mobilité Antananarivo ataoko teny frantsay tsy ao ane io e. Ary napetrako tamin'izaho ministra tamin'ny frantsay namatsy volana io hoe any aminareo nga raha misy tetikasa tsy ao anatin'ilay drafitra n'ilay tanàna efa tsy nareo vola. Fa maninona ty aminay ty teleférika tiny nareo izay isan'ny nandray anjara tamin'ny nanaovana ny plan de mobilité Antananarivo izany hoe drafitra mivezivezena eto Antananarivo dia mahafantatra hoe inona aby ny vahaolana tokony atao. Lalana mila ampitombony, bus mila ampitombony, famoronakasa ny tokony atao mba hanamora anamaivana ny fiainan'ny olona mivezivezena eto Antananarivo. Nanamafy ihany koa ankilany teo anivon'ny FMI malagasy fa nivina sy ny asa no isan'ny nandrisika ny antokanoana ny kandidata Ina Razafinjoelina. Ity farany izay sady hitondra fanovana no hitondra fampivoarana ho an'ny mponina eto Antananarivo. Zavatra misy dia Ina Razafinjoelina rery no tena manao foto-drafitr'asa azo tsapaitanana. Nanao lakan-drano izy efa manjatony lakan-drano efa vitany angamba, ny jiro napetrany efa manjatony koa. Ny fanalana ny rano malotany amin'ny tanàna iva efa nataony koa. Ary izy nanokatra fomba fanaovana politika vaovao zany ataony zany. Tonga dia foto-drafitr'asa natao. Manome asa olona raha mizara vola izy manakarama olona izy manasoa an'ilay tanànan'ilay olona dia ilay olona zany mahavoadobla sady mety ny tanànany no mba maray karama kely izy ahafahany mividy vary sy laoka. Ny fampitoana tena tanomena androany ireo komity politika sy ireo herivelona rehetra eto amin'ny firenena izay manohana ny kandidata Ina Razafinjoelina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ny faraka 10 Desambra ho avy izao. Isan'izany ny avy amin'ny antoka MMM, ny avy amin'ny FMI malagasy, ny antoka ARB na ny Anjomara sy Rivobaovao, ny avy amin'ny antoka MFM sy ireo herivelona isan-tsokajiny. Fotoana ny fanovana izao ary atomboka eto Antananarivo izany ny vinanasa ny kandidata Ina Razafinjoelina izay asa fa tsy rendrarendra ka narisika azy ireo anohana ity farany. Ny ihany koa ny antsika misety vetivety ao anaty dokam-barotra fohy aorian'izay tapany faharoa. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka, miaro ny loko, mampangirana sy manamanitra ny lambanao, mandroatra be, mahavita lamba betsaka sady manitra.
vaolina anitra vaovao floral sy exotique afaka anadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra loviatrika ro vaolina vaovao be floral exotique lavande original lotony olanao vaolina ampiasaina. Bienvenue au Lastress XXL 2024, l'événement sport auto de l'année, avec Caprod pour assurer un maximum de visibilité. Les 7 et 8 décembre à la piste Casa del Lago en Jantapan. Des vroom vroom, du miam miam, des miau miau et des chin chin, sans oublier l'espace animation enfant. Et puis c'est le Lastress XXL 2024, donc si tu rates ça, ben à l'année prochaine. N'oublions pas tous nos sponsors et partenaires. Oh purée, c'était long. Merci. 25 millions d'ariary bezao mazony voalohany amin'ny tombola ary mbola misy 49 bons d'achat mitetina 26 millions d'ariary tongava mandifa zao dia zao ato amin'ny Cosmos ary raha ianao ny ho multimillionnaire. Cosmos, votre partenaire de confiance. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 janvier 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce à ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement! L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Zay nakobena flash Sara ben tsiro sady mampatanjaka wow sady koa nakobena flash mampatsiro saigny kobena flash notovonantso misy vitamine 5 sira mineraly mifosa iray 5 vita ionio vokatra vavao nutrisance. Avec Canal+, chaque jour est une fête. Jusqu'au 31 décembre, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle et bénéficiez de 30 jours à tout Canal+. Et oui, un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+, Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Réabonnez-vous pour avoir 30 jours à tout Canal+. Sujerin zavadrehetra miaraka amin'ny Canal Plus sy Orange Money. Manomboka androany aloavy amin'ny alalan'ny Orange Money ny réabonnement Canal Plus nao. Scaf ny application Orange Money, avio Canal Plus, avio reconduire mon abonnement actuel, ampidir ny laharan'ny carte Canal Plus nao, ampidir ny code secret Orange Money nao, zay dia vita. Efa azonao atao koa ny manao réabonnement automatique miaraka amin'ny mandeha ho azy. Tsindry fotsiny ny oui, avio, validé. Azo farity izay feptaona tianao hampandeha ho azy ny réabonnement anao. Tsy mila misahirana intsony e, nefa maimaimpona ny tolotra mandeha ho azy. Sady bonus 10 000 ariary be zao no azonao amin'ny fidiranao voalohany a. Kaza tara azy fa manapetra ny tolotra. Ararao tiangana midira amin'ny application Orange Money. Orange, eo anilanao. Taverindray ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ho toizantsika avy hatrany ho an'ny tsoliaza anisika dia nandritry ny 2 andro dia ny roa sy ny 3 décembre lasa teo no nanatanterahana ny symposium sur la biodiversité marine de Madagascar tao Toliaza. Tanjona amin'izany soroana ireo tsindry samihafa miantefa amin'ny tontolo iainana an-dranomasina. Esperanto Marsonette, Kolo Toliaza.
no tanteraina nandritra ny 2 andro dia ny faharoa sy ny fahatelo ny volana desambra lasa teo ny symposium sur la biodiversité marine de Madagascar teto Toliara. Natao izao anentanana ny mpiantsehatra rehetra eny amin'ny ranomasina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina. Raha ny fanazavana moa dia maro ny tsindry miatra amin'ny zavaboary an-dranomasina toy ny fanjonona tsy manara-dalàna, ny loto ary ny fiovaova ny toetry ny andro. Ny tanjona amin'ny fanaovana ny symposium mikasika ny biodiversité marine dia ny mba hanentanana ny ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny sehatra ny ranomasina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary mba ho fiarovana ny biodiversité marine sy ny mba hisian'ny fampandrosoana maharitra izay maro ny tsindry miantra amin'ny biodiversité marine eto Madagasikara dia anisan'izany ny fanjonona tsy manara-dalàna, anisan'izany ny loto, izany hoe ny pollution, indrindra fa ny pollution no vokatry ny plastique. Manoloana izany dia hita fa manan-karena arak'hevitra ny mpandray anjara nandritra io 2 andro io hitantanana ny harenan-dranomasina raha ny fanazavana ka nivoaka tao anatin'izay ny resaka fampianarana ireo mpanjono sy ny fanampiana ara-bola avy amin'ny mpamatsy vola hoentina hitantanana ny harena an-dranomasina. Tao anatin'izay dia nisy ny table ronde izay natao sy ny présentation nataon'ireo chercheurs experts sy ny acteurs ao anatin'izay fitantanana ny harena voajanahary an-dranomasina zay dia tena hita fa manan-karena arak'hevitra atsika ny fomba hitantanana an'io harena ara-dranomasina ny faritra Amoronjeky ny Madagasikara io. Tsy eto Toliara avao le izy fa era Madagasikara. Ny hevi-dehibe anatin'izay 2 andro zay dia nitsipihina manokana teo ny fahalalana ireo mpanjono sy ny mpikarakara an'io toekarena an-dranomasina io ireo mpihaza zany misy fahalalana izay atao hoe savoir vernaculaire zay ny anarany izay fahalalana zay dia hampiharina hatambatsy amin'ny ny recherche zay ataon'ny mpikaroka rehetra sy ny hevi-dehibe izay ananan'ireo mpitantanareo ka izay no ahafahantsika mitantana miaraka nio rena voajanahary an-dranomasina. Araka izany dia tsy hijanona eo izao asa izao fa mbola hisy ny famitinana ny hevi-dehibe rehetra vao angona nandritra izay 2 andro izay raha ny fanazavana ary hisy ihany koa ny famoahana ny volavolan-kevitra iarahany ireo mpiantsehatra nandritra ny symposium. Fa isoroana mialoha ny loza mety ateraka ny fiotsahan'ny tanty sy ny vato eny amin'ny faritra avo nametraka saina ametrahana saina mena avokoa tahaka ny fanao isan-taona androany ho fanairana ireo mponina ireo toerana sy trano ahina iaran'izany fiotsahan'ny tanty izany teny ambony sy ambaninam-pahamarinana anjarany tsirairay manomboka eo mandray ny fepetra tandrify azy hoy ny teo anivony BNGRC. Tandindomindoza mety ho fiotsahan'ny tany sy vato amin'izao fotoam-pahavaratra izao ireo fokotany 7 ao anatin'ireo faritra avo eto Antananarivo. Isan'izany ny eny ambaninam-pahamarinana, Tsarafaritra, Manjakamiadana, Ambavady Mitafo, Faravohitra sy ny manodidina izay toerana tsy tokony hipetrahana intsony noho izy ireo tsy afabela amin'ny fiotsahan'ny tany sy vato isan-taona. Balon'izany niroso tamin'ny fametrahana ireo sainamena teny amin'ny faritra avo ahina isiny izay fiotsahan'ny tany sy vato izay androany teo anivony BNGRC na ny Bureau National misahana ny fitantanana ny loza sy ny tandindondoza. Tanjona ny anentanana sy anaovana antso fanairana ireo mponina eny an-toerana maloana ny loza manambana azy ireo. Efa voafaritra ireo toerana ametrahantsika ireo sainamena ireo dia tokony mandray ny fepetra avy hatrany izy amin'izay tokony tandrify azy. Eo foana manko ny olana amintsika mpiaramonina sy ny malagasy amin'ny ankapobeny raha mbola tsy mitranga ny loza dia mieritreritsika hoe lainga io tsy misy eo engane mba handainga foana zahay satria aina no tandrovina ny fanjakana ka noho izany tokony andreny fepetra rehetra ihany ny olona zay manandrify an'izay sainamena zany mazava be ny zavatra nylazainay teo raha ohatra misy ny fiahina fatahoranao fa tena tokony rodana tokoa na mampatahotra na mety ho simba ny toerana misy anao dia manatona se fokotany dia miakatra hatrany ijerena ny fandaminana vaovao indray
zay ivina nahitana fiakarana amin'izao fotoana ny taux de risque ny anivon'ireo faritra avo ireo no ny fisian'ny fanorenana tsy ara-dalàna na ny construction illicite. Ireo toerana manodidina ny ambonina mpahamarinana izay tokony tsy azo hipetrahana intsony saingy izao mbola misy mipetraka izao ihany raha ny fanazavana. Isan-taona dia misy fiovana foana ny géologie amin'ny faritra avo noho ny abezaky ny rotsakorana noho ny fiovovany ny toetrandro. Donc zany raha manontany ianao hoe mety misy fiovana ve? Misy fiovana makany amin'ny faratsiana foana. Rehefa tsy miezaka tsika manao fiomanana mafimafy, rehefa tsy miezaka tsika mitandrina, rehefa tsy miezaka tsika miala amin'ilay fahazaran-drasy amin'izay le construction illicite resana zay, izay efa ezahany commune urbaine Antananarivo atao aloha zany hatramin'izao zany miezaka manao manenana zany situation zany. Miakatra zany io aloha zany zao toana taux de risque ety amin'ny faritra ambony. Sanamena manodidina ny 500 teo no napetraka tamin'ny fokontany misafito, ahitana tokantrano manodidina ny 700 eny ambonina mpahamarinana androany. Manentana ny olona hitandro ireo sainamena napetraka ireo sy homela trano manoloana izao ambana izao ireo tompony andraikitra eo anivon'ny BNGRC. Manambahiny fampahalambavao amin'ity alina ity dia ny avy amin'ny Canal Plus Madagasikara izay soloany manohy raha ny avoanirina tena miarahaba tonga sy eto amin'ny fahita lavitra kolo manana tolotra goavana ny avy amin'ny Canal Plus iresaka makasika an'izay sika. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny vaovao an-tsary manao promotion Canal Plus amin'izao izany hoe 5,000 ariary dia efa matafapiditra Canal Plus ny tokantranontsika tsirairay avy izany hoe efa misy abonnement access ao anatin'izy io. Ny installation dia maimaim-poana akoatr'izay dia raha toka tsy mila an'ilay parabole isika dia 5,400 ariary ny mampiditra Canal Plus amin'izao izany hoe fety be foana zany miaraka amin'ny Canal Plus. Akoatr'izay manao vente flash izahay ho amin'ny raha pitso asabotsy izany hoe ho antsika client rehetra izay mbola tsy manana Canal Plus mihitsy dia tongava miazakazaka fa misy fanomezana tsara be ho atolotray ho antsika rehetra izay mampiditra Canal Plus ho amin'ny raha pitso amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora atoandro izany hoe misy anty t-shirt ity zarainay ho antsika izay vao apiditra Canal Plus mihitsy ho amin'ny raha pitso. Dia misy ihany koa tsy ho adino ho an'ireo izay efa manana ny Canal Plus izany hoe efa ao anatin'ny fikambanam-be any Canal Plus manana izahay ny bonus 30 jours atolotra ho antsika rehetra izay mandoa abonnement amin'izao à partir amin'ny bouquet access 5,3 ariary izany hoe mitazona ny bouquet antsika hatramin'ny volana septembre isika dia afaka misitraka ny bonus 30 jours tokanal io. Tsy adino manana ihany koa izahay ny option à partir d'un bouquet access izany hoe DSTV ny anaran'izy io à partir d'un bouquet access dia afaka manampy an'izy io amin'ny sarany 3 ariary raha toka évasion ny bouquet antsika dia 5,4 ariary no apitsika dia afaka manaraka ny match na Champions League en direct sika ho amin'ny raha pitso zao isika dia afaka manaraka ihany koa ny match ny La Liga ao anatin'izay programme tokanal izay avokoa no ahitantsika an'izy io izany hoe mety misy zavatra izany tsy hitantsika atao amin'ny bouquet mahazatra antsika fa hitantsika ao anatin'ny bonus tokanal plus. Ny tolotra antsika dia manerana Madagasikara fa izahay eto amin'ny zone Korondrano dia mikarakara izay fanomezana omena an'izay mpanjifa tonga ao aminay ho amin'ny raha pitso mandrapahatapitra ny volana ihany koa fa le raha pitso zany dia vente flash. Eto koa izahay dia mampafantatra ho antsika rehetra izay mety hoe tsy afaka amin'ny se déplacer manana izahay page Facebook Canal Plus zone Korondrano dia arao tsy tapaka ny page fa misy tolotra marobe ao ihany koa no anarahantsika ny détail an'ny offre rehetrarehetra akoatran'ilay hoe numéro téléphone 034 42 277 34 averokely 034 42 277 34. Manana ihany koa izahay ny chaîne izay vaovao be vao haingana kely izy io vao nisokatra ny chaîne GSTV ny anaran'izy io izany hoe ahitantsika ny meilleure compétition régionale izy io ahitantsika mety hoe basket volley eto Madagasikara zany sy Afrique.
mifenydeveny zay fanazavana zay fa ivadika amin'ny maresaka avy anivelana avy hatrany isika taoriny faharavan'ny gouvernementany Michel Barnier nanambara ny filoha frantsay Emmanuel Macron fa tsy ahatra ny fanendrena izay ho premier ministre gouvernementa vaovao izay iompana amin'ny fiarovana ny tombontsoan'ny daholobe nambariny ity filoha ity ihany koa fa front anti-républicain ny zavantranga teo anivony anteny miram-pirenena tamin'ity herinandro ity teo amin'ny ery akavanana sy ny akavy manoloana ireo feo mandeha amin'ny tokony ametrahany Emmanuel Macron fialana namaly mazava ihany koa ny tenany fa ovitaina araka ny tokony ho izy hatramin'ny farany izay ny taona 2024 ny feptom-piasany atreo ny fiarantsika tomboko lasy tomboko vavy tamin'ny ety alina ity isorana fiainanao nanjoy hatramin'ny farany mbola ny tenako nitondra ny fampahalambaovao amin'ny rahampitso dia mametraka ny mandra-piona ao amin'ny rahampitso ary samy mitombo amin'ny fahasoavana. Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes il a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.